Taorian'ny fankatoavany flankivitry ny ministra azy ny farany herinandro lasa teo. Nanomboka ny asa avy hatrany ny Conseil national de la vanille. Rafitra natao hanatsarana ny seha-piariana lavanilina sy hitazonana ny maloha laharana na leader mondial amin'ny Madagasikara amin'ny seha-piariana lavanilina. Isan'ny efa nojeren'ny Conseil stratégique sy ny sehatra tsy miankina mandrafitra ny birao mitantana vonjimaika ny CNB. Ny prix de référence amin'ny taom-pamokarana R20,2 ity. Eto an-tsena anatiny dia ny vidin'ny lavanilina ambany indrindra zany amin'ny vanilina voakarakara sy afaka toa dia ahondrana dia 650 000 ariary no kilao. Ary ety amin'ny fanondranana iraisam-pirenena dia $250 no prix FOB par kilo. Zay zany le circulaire nivoaka tamin'ny herinandro tamin'ny alakamisy nametrahana an'izay vidin'ny lavanilina sy fandrinana ny vidin'ny lavanilina zay. Ny hena raha oharina tamin'ny taon-dasa ny prix de référence napetraka tamin'ity taom-pamokarana R20,2 ity. Maro ny antony nandraisana ny fanapahan-kevitra momba izany, hoy ny ministry ny indostria, ny mbarotra sy ny asa tanana androany, nandritra ny dinika ampitaindavitra tamin'ny mpanao gazety. Loha laharana ny fampitomboana ny herijika ho an'ny lavanilina malagasy amin'ny fifananana maro eo amin'ny tsena iraisany pirenena. Rehefa tafakatra $600 ohatran'izay le izy dia lasa mamono an'ilay tsenantsika. Mety hoe aty amin'ilay volume monétaire mety hoe ngeza. Satria raha malafo 100 kilao ianao zany dia efa malafo ataonareo ny kajikajy tsotsotra. Tsy izay nefa ny tanjona fa le fametrahana le izy ho maharitra eo amin'ny tsena mba tsy hialany ny mpividy zany amin'ilay tsena ny lavanilina Madagasikara eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ka izay indrindra no nametrahantsika an'izao satria dia rainy any amin'ny tsena iraisam-pirenena tokoa ny fisiany izay hoe visibilité zay, visibilité ny teneniko anao teo. 12 hatreton'ny firenena anondrana ny Madagasikara ny vokatra lavanilina. Mbola isika no mamatsy ny 700 mahery ny filany eo amin'ny tsena iraisam pirenena. Tafiakatra 7,500 tonna ny gousse de vanille ahondrana ny taon-dasa, 17,50 tonna ny produits dérivés, ary 4,70 tonna ny vokatra miendrika extrait sy liquide. Itoy hatrany arak'izany mpanatsarana ny seha-piariana lavanilina, indrindra natao izao fitsanganany Conseil national de la vanille izao.